eto no nitoeran'ny Rafoy sy Rangita fa izay ary mbola eto ny fasany mandraka ankehitriny. Fantatra ho avy hatrany fa hoentina ety Alasory ianao, anio ato anatin'ny zanam-pandarana Ndesoany. Tanàna tsy lavitra ny renivohitra nefa dia tazana soama tsara ny ambany vohitra ny Alasory. Commune iray izay manana mponina mihoatry ny 2 alina ary azo lazaina fa midadasika. Ankoatran'ny taxi be dia feloponsy ihany koa eto Alasory, fivezivezena samy eto an-tanàna ihany. Asa tanana, fambolena, fiompiana no fotom-piveloman'ny olona ety amin'ny ankapobeny. Mivoatra tsara nefa ny tanàna noho ny fisian'ireo olona mividy tany sy manorina trano vaovao ety. Etsy Ambohijatovo ianao no mandray ny zotra Skomatra ary dia tonga ny vantana ety Alasory. Mbola misy ihany koa ny 194 sy ny 163 avy any Lafy sy Andranomena mandalo ety. Kanto ny tanàna ary mbola madio dia madio ny rivotra. Mahatelo ny Alasory, ny olana kely fotsiny hatreto dia ny fahandriam-pahalemana izay somary mafanafana. Araka ny mahazatra dia mitety tsena isika ato anatin'ny Ndesoany, saingy indrisy fa tsy misy tsena eto Alasory. Eny Akadindratombo eny ny mponina ety no mandeha miantsena. Andeha ary hijery ny hakanton'ny endriky ny tanàna e.
azo hitsangatsanganana ety ary mbola malalaka koa ny tany ho antsika te hifindra anorom-ponenany eto Alasora. Mety efa mahazatra no maheno any Alasora nefa mbola maro ny mankafy ny fandehanana aty ary anisan'ny harena ho an'ny fizahantany eto Madagasikara izany. Ny tanjon'ny fandarana andeso any moa dia mitondra anao mitsangatsangana lalandava ary ampolisihany ianao hiaraka aminay ary tsy hisaraka aminay amin'izany. Maelany sasatry de niny asa vitany eo ka ho maso alana